Pejim-baovao ahafantateraka kosa indray ifanesy atoato ireo fanadinana hiditra amin'ireo sekoly ambony mampiofana mpiasa-panjakana. Anisan'izany an'ireo izay hiditra ho mpitsara eo anivon'ny ENMG. Itombo tokoa ny isan'ireo mpianatra mpitsara ho raisina amin'ity taona ity ary isa 20 izy ireo raha toa ka 50 izany teo aloha. Manahoana ny mikasika izay fanadinam-panjakana izay sy ny fiomanana amin'izany. Mitondra fandrazavana Ramatoa Lalaina Dietrich Talie ny KS etsy Akasitokana. Anisan'izany ny fanadinana amin'ny 7 ny volana Novembre zao, fanadinana andraisana mpianatra ho mpitsara, magistrat administratif, magistrat financier ary koa ny magistrat judiciaire. Raha hatramin'izay ny fanadinana zany ny hoe 50 no raisana, zany hoe 30 ny magistrat judiciaire, 10 magistrat financier, 10 magistrat administratif. Amin'ity taona ity zany dia 50 indray ny magistrat judiciaire, 10 magistrat financier, 10 magistrat administratif. Ny fanadinana moa izay amin'ny 7 volana Novembre izay, ary ny farafanaterana ny atota taratasy rehetra kosa dia amin'ny 7 ny volana Septembre zao. Ny korety anivon'ny KS kosa zany dia anomboka amin'ny 15 ny volana Septembre zao. Ho antsika rehetra kosa izay mbola hiomana amin'ny fanadinana hidirana eny anivon'ny finance, dia misy moa zany ny fanadinana hidirana aux percepteurs principaux des finances sy ny contrôleur du trésor. Ho antsika izay manana diplôme bac plus 2, ary ho antsika izay manana diplôme bac kosa dia isy ny fanadinana comptable du trésor. Ny fanadinana kosa nefa zany dia amin'ny 10 volana Novembre zao, ary mbola mitohy ny fisoratana anarana ho an'ireo izay mbola hisoratra zany satria ny farafanaterana ny atota taratasy dia amin'ny 17 ny volana Septembre zao. Misy indray koa moa zany valy vaovao ety anivon'ny KS ny fidirana ho amin'izay dia amin'ny 15 ny volana Septembre tahaka ny magistrature teo. Misy ihany koa ny fanadinana anaovana CMIL sy ny greffier. Ireo moa zany no manay ety anivon'ny KS amin'izao, dia ho an'ireo izay afaka baka ihany koa dia manomana izay fanadinana hidirana eny Ankatso, ohatra ny droit, économie, gestion ary ny paramédical.